Dia farany amin'ny volana Aogositra zao ry havana, amaranantsika ny lohevitra hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Ny salamo fahaefatra amby roapolo amby zato, salamo fahaefatra amby roapolo amby zato, ny andininy rehetra no vakitsika miaraka. Hoarahan'ny hira fahafito amby efapolo amby dimanjato, ny andininy voalohany fahatelo fahaefatra. Salamo fahaefatra amby roapolo amby zato, zany dia hira fisaorana no nanafana ny mpanompony izay saikatra doza. Salamo fiakarana ataon'i Davida, iarahantsika rehetra mamaky manao hoe: raha tsy Jehova no nombantsika, eny aoko ataon'ny Israely hoe: raha tsy Jehova no nombantsika, raha nitsangana namelantsika amin'ny olona, dia nitelina antsika velona izy, ka nirehitra tamintsika ny fahatezerana, dia nandifotra antsika ny rano, ary nanafitra ny fanahintsika ny rika, eny nanafitra ny fanahintsika ny rano misafoka. Isaorina anie Jehova zay tsy nanolotra antsika ho rembiny nifiny, ny fanahintsika efa afaka tamin'ny fandriky ny mpiaza, tapaka ny fandrika ka afaka isika. Ny famonjenantsika dia avy amin'ny anaran'i Jehova, mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Masa vale
asantsika hivavaka. Ianao Andriamanitra no niaro anay nitantana anay, tsy nanolotra anay ho rembin'ny nify na ho rembin'ny liona. Niaro anay ianao tamin'izay tsy fantatra akory, tantaninao zay novimbinao ka nahatratra zao andro voalohany amin'ny herinandro zao. Tsy noho ny herinena ny tanjakay, fa noho ny fitantaninao mahasoa. Miaro anay tahaka ny anak'Andriamaso tokoa ianao. Aza mikasika ny olom-bo osotro izy ianao. Koa izay dia nosoranao tamin'ny batisa tamin'ny maha zanak'Andriamanitra ny atao amin'ny Kristy dia naharovanao satria zanak'Andriamanitra. Nividinao tamin'ny ranon'i Kristy. Velonay natrapamonjeny zay, ka ataonay hoanany tsy hisaotranao, ny voninkazo ary mideranao, ny voromanidina ary mankalazanao, ny tendrombohitra maneno voninahitrao. Ahoana izay olona lovanao, tsy hankalaza anao, hideranao zay Andriamanitra, mankalaza anao zay ry Kristy ary manome voninahitra anao zay ry fanamasina. Koa mianto aminao zay Tompo, ianao fanamasina Tompo sady mpanome aina, mpanamasina, anamasina zao fotoana izao, anamasina ny tokantrano tsirairay avy, ny olona tsirairay avy mandray zao fanimpom-pavahana izao. Naiza misy azy reny, ianao Andriamanitra ne ononao, satria Andriamanitra mitoetra amin'ny olona Immanuela, amintsika Andriamanitra, aminay tokoa ianao Andriamanitra, ka mitoera aminay ianao, fa ianao no memboninahitra. Ary indrindrandrindra ianao Kristy, hitondra ny vavaka io nkavanany ray, noho ny amin'ny fanamasin'ny zay mifona amin'ny fitaraina tsy azo tononona. Izaho mivavaka izany, atambatray amin'ny vavaka ny ampianarin'ny Kristy izay manao hoe: Masina ny andalanao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, dia tantaky ny an-danitra. Neo anay ny miazazaonay, ary milanay lokay, tahaka ny milanay izay milika taminay. Aza mitondranay ny fakapanahy, manafahana ny rasy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mazazay. Amen. Hipetraka isika hiomana amin'ny liturjian'ny tenin'Andriamanitra, 100 ny andininy voalohany sy ny fahaefatra. Maky ny soratra masina isika ry havana, arak'izay hita ao amin'ny Joba 2 na Joba 2 ny andininy voalohany hatramin'ny 10. Joba 2 ny andininy voalohany hatramin'ny 10. Milaza na amin'ny fizahany toetra faharoa zay nahazo an'i Joba sy ny namanginy sakaizany telahy azy amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'ny andro ndray andro koa dia avy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo natrehan'i Jehova. Ka dia mba tonga teo koa Satana tafaharo taminy iseho natrehan'i Jehova. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, avy taiza ianao? Ary Satana dia namaly an'i Jehova ka nanao hoe:
avy nizahazaha tena amintamy aho ka nivezivezy teny. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanompoko va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy, sady matahotra n'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Ary mbola nitana mafy ny fahamarinany ihany izy, na dia nanesika hiamongotra azy foana azy ianao. Ary Satana dia namaly an'i Jehova ka nanao hoe, hoditra fefy ny hoditra, eny izay rehetra nanany olona dia omeny fefy ny ainy. Fa injiro ange ny tananao, ka tendreo ny taolany sy ny nofony, raha tsy andahanao eo masonao azy izy dia hoy Jehova tamin'ny Satana, indro eo an-tananao izy, ny ainy tokana iaminy ho azy asiana. Dia nivoaka Satana avy teo anatrehan'i Jehova ka namely vai ratsy an'i Joba hatramin'ny faladiany ka hatramin'ny tampon-dohany. Dia naka tavim-bilamy orana izy raha nipetraka teo an-davenina. Ary ny vadiny taminy, mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao? Mahafoiza n'Andriamanitra ianao dia aoka ho faty. Fa hoy izy taminy, tahaka ny anankiray amin'ny tahaka ny tenin'ny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao. Moa soa ihany va noraisika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa? Tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota tamin'olony i Joba. Asan'ny apôstôly toko 220, ny andinin'ny 10 hatramin'ny 410. Asan'ny apôstôly toko 220, andinin'ny 10 hatramin'ny 410. Ary raha nitoetr'andro maro teo izay, dia nisy mpaminany anankiray atao hoe Agabo, nidina avy tany Jodia. Ary rehefa tonga tao aminay izy dia noraisiny ny fehinkibon'ny Paoly, ka namatora ny tongony amantana ny tenany. Dia hoy izy, izao nolazainy fanahy masina, toy izao no amatorany Jiosy any Jerusalema ny lehilahy tompony ity fehinkibo ity, ka atolony eo amin'ny tanany Jentilisy izy. Ary raha voarenay izany dia nangataka taminy izay mba mijenonina teo mba tsy hakarina any Jerusalema. Fa Paoly namalika nanao hoe, nahoana ianareo no mitomany ka mampangorongoraka ny foko? Fa vonona tsy niafatotra ihany, fa ny ho faty any Jerusalema koa aza, mba ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary noho ny tsy nanaiky izy dia nitsahatra izay ka nanao hoe, aoka ny sitrapon'ny Tompo no atao. Filazany tsara soratany Marika toko 10, ny andininy 230 hatramin'ny 430. Hitsangana isika hamaky izaminy. Marika toko 10 andininy 230 hatramin'ny 430. Nilazany Jesosy amin'ny fiaretany famin'ny telony. Ary Jesosy sy ny mpianany dia teny an-dalana niakatra ho an'i Jerusalema. Ary Jesosy nandeha teo alohany, dia gaga ny mpianany, ary izay nanaraka azy dia natahotra. Dia naka ny 12 lahy indray izy dia nilaza taminy izay fanjo azy, ka nanao hoe, indro miakatra amin'ny Jerusalema isika, ary ny zanak'olona tolotra ho amin'ireo lohan'ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna, ary elohany faty izy ka atolony amin'ny Jentilisa. Ary ianao azy fimehezana ireny, sy androra azy, sy kapoka azy, ary afaty azy. Ary rehefa afaka telona dia hitsangana indray izy. Ray masino, manamasinana eo fahamarinana, itelonao ny fahamarinana. Amen. Oka isika hivavaka. Tompo ny teninao dia fanilony tongotray fanazavana ny lalanay. Teninao dia teny velona, manoatra ny sabatra 2 lela, ka mampisaraka ny aina ny tsoka mamantatra ny vosy ny fo. Izany teny izany novakina taminay
misaodranao zay amin'ny teninao zay voadika amin'ny tenin-drazanay azonay ianarana iainana ko ankehitriny tompo raha mbara zany ny mpanomponao dia ianao no omba azy fa ianao koa omba ny mpiaino omba andray ny teny amoavy zatoeny ao amin'ny fonay tsirairay avy ny aminaran'i Kristy le teny velona. Amen. Ny hira fa 700 ny andinin'ny faharoa no iraintsika mialohan'ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Mahazo toerana ianareo ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana mba amin'ny fiadana avy Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Joba 2. Averintsika kely ny mampiavaka ny fizahan-toetra sy ny fakapanahy. Le mpanao azy na le agent zany no mampiavaka azy io. Ny fizahan-toetra dia Andriamanitra manao azy. Karazany manao fanazarantera amin'ny finoantsika izy tahaka ny nataony tamin'ny Abrahama hoe tero ny zanakao atao fanatitra. Mafy zany zanaka tokana zany atao fanatitra fa nandeha Abrahama. Fa aveo tsy natao fanatitra kory Isaka fa nitsapa toetra azy Andriamanitra. Fa ny fakapanahy kosa dia ny devolony manao azy. Ary raha vao mitranga ny fakapanahy tsy maintsy misy zavatra potika, toe-tsaina potika, arena, fahasalamana, fahafatesana. Ny fakapanahy zany hafa mihitsy. Mampiavaka azy isika fizahan-toetra Andriamanitra manao azy ny fakapanahy amin'ny devolony manao azy. Zay mahatonga mivavaka ny ampianarana ny tompo misy hoe azo mitondra anay amin'ny fakapanahy. Eto zao i Joba fatantsika tsara fa fizahan-toetra sa fakapanahy ny azy? Fakapanahy. Efa fanondroany zany ty fa taloha ny tantara fatantsika maty daholo ny zanany. Ary zay le fakapanahy. Ny maty nge tsy hiverina tsony. Ny alahelo ao foana na de tafavoaka ara na de miverina amin'ny finoana ara na de tafarina ara ny fiainana misy zavatra very ao. Zay mahafa ny fakapanahy. Eto zany ny devolo makafanahy. Ny perikopantsika dia milaza hoe mahatokatra amin'ny fahafatesana ny mino. Ary zay faranantsika amin'izao andro an'izao hoe kristianina mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Kristianina mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Dia zavatra roa ny resahantsika amin'izy io. Ny mahatoky no hitondrantsika azy. Ny voalohany zany mahatoky eo mason'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy mahita hoe mahatoky le olona. Ary hafa kely ny amin'ny Job, ary tsy dia olona maro nataon'Andriamanitra n'izany. Andriamanitra mihitsy milaza hoe io rangahy io dia mahatoky. Ary hitantsika zany amin'ny andinin'ny 7, vakitsika hoe ny andinin'ny 7. Dia io Jehova tamin'ny Satana. Efa nandika Jehova mpanao fa tsy misy tahaka azy eny ambony tany. Fa olona mahazo sy mahitsy izy. Sady matahotra n'Andriamanitra ka mahafahalasy. Ary mbola mitany mafy ny fahamariny azy izy. Na dia nanisika hamotra azy foana azy ianao. Eto zany Andriamanitra mahay manavaka amin'ny tsara sy ny ratsy. Vory ny zanak'Andriamanitra eko Satana. Ary eo zany dia efa manomboka zany le raharaha. Zanak'Andriamanitra zany mivory manao tatitra nan-danitra na ny raha anazy aby ireo anjely ireo sy ny sisa. Satana tafatsofoka tao. Ary zay no asany. Tadio fa nidikany hoe Satana dia mpiampanga, ary nidikany teny hoe devoly dia mpampisaraka. Efa asany mihitsy zany ny mpiampanga. Dia Andriamanitra zany miteny hoe avy taiza ianao. Raha tadidintsika tamin'ny heriny na mitanian'Andriamanitra Eli hoe
maninety ianao. Eto ndray Satana zany maninety ianao, avy taizy ianao. Ary zay ny mahafahafa hoe avy ny zaza teny aho dia nivezivezy teny amin'ny tany. Ka izy manko efa tsy mahazo plasy anan-danitra dia aty izy manao no ataony. Mizahazaha, mivezivezy, tsy mipetraka zany izy. Andriamanitra mihitsy nikitika ny Satana avy eo, hitanao Job. Ary zay le afatra eto. Andriamanitra mihitsy zany no mahafantatra izy no mahatoky. Andriamanitra mihitsy no miaiky. Hafa zany ry havana. Tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany. Tahaka tamin'ny andro Noa iny koa zany. Abrahama koa zany natao an'izany. Misy hira moa hoe tsisy toanao, misy hiran'ny ankizy eto i Job zany mitenenina eto hoe tsy misy tahaka azy. Raha mba itsika moa tenen'Andriamanitra zany ry havana. Fa saingy mampatahatra hoe miteny tena mitenan'izany amintsika ve Andriamanitra. Tsy vitan'izany hoe tsy misy tahaka azy izy fa olo marina sy mahitsy izy. Andriamanitra miteny eto hoe marina sy mahitsy. Sady matahotra an'Andriamanitra zao manko ry havana. Betsaka ihany ny olo marina sy mahitsy. Oka zava. Ary zay no manahirana amin'ny fijeriny rehefa fiangonana. Ny retandrefinareo dia marina noho itsika, mahitsy noho itsika. Amin'ny zon'olombelona zany izy lasa lavitra be. Fa izy tsy matahotra an'Andriamanitra. Zay ny tsy tovizany tanremo zay. Fijerin'Andriamanitra manko ry havana ty fijery ty fa tsy fijeriny olombelona. Be dia be ny olona marina sy mahitsy tsy mangalatra, maro be ny olona tsy mangalatra. Fa izy tsy olon'Andriamanitra, tsy mpanompon'Andriamanitra izy. Zay mahafa mitenin'ny tompo eto hoe sady marina sy mahitsy izy no matahotra an'Andriamanitra ka mifadiny ratsy. Noho ny amin'ny Andriamanitra mahatonga azy anao ny marina, fa tsy hoe civilisation, tsy hoe mœurs, fa tsy hoe fahalalam-pomba. Ary zay zany le fatahorana. Raha matadiditsika anao tantara dia nisy natao hoe cohabitation pacifique na équilibre de terreur. Zany hoe le tandrefina sy le tatsinanana zany samy natary sy samy nanana bomba atomika dia aleo lamina rangaha. Eto tsy izay le filaminana fa noho ny amin'Andriamanitra no mahatonga le fahamarinana. Ary zay mahafa ny Job. Reraka foana ianao izy Andriamanitra fa izy ny tanan'ny fahamarinana dia efa nasianao mafy ary teo. Ary ny manahirana amin'izy ity sady mahafaly no mampieritritra raha mamitena antsika. Nomen'Andriamanitra lalana indray Job, i Satana. Andriamanitra samy fanamby. Asa na ahoana tsika amin'izany hoe meko lalana rangahy anao hamely mafy andramika ao na andranona ao. Sa ve tsika amin'izany? Andriamanitra sa ndana ozy izy. Ary zay le mahafa hoe olona itokisin'Andriamanitra ve itsika ty. Andriamanitra zany mifanamby misamy loko amintsika mihitsy hoe anao indray dia tsy mahavoana io. Ary zay mahafa ny Job eto. Ary zay mahafa amin'ity perikopy ty hoe mahatoka eo mason'Andriamanitra i Job. Sahan'Andriamanitra no fanamby fanoroany amin'ny Satana ianao tsy mahavoa. Firy amintsika kristianina nasain'Andriamanitra manao fanamby. Samy miondrika tsy te hijery antsika Andriamanitra. Amin'ny fakapanahy kely bitika mety molo fizahan-toetra antsika efa mianjera. Jesosy Kristy amin'ny marika 10 ny resahana teo, ny vakina teo natahotra ny mpianatra. Fomba ny Jesosy manko rehefa mandeha ry havana dia ny mpianatra mandeha loha. Zay manko ny dikan'izy. Teto izy ny lasa loha. Dia ny mpianatra zany nanahina zavatra. Fa manino Jesosy mandeha loha dia nambarany le izy hoe hiakatra ny Jerusalema tsika. Atolotra amin'ny lohan'ny mpisorona, hoelohany. Ary tsy vitan'izany fa omeny ny jentilisa koa. Omeny ny Romanina ny jentilisa zany. Hikapoka azy ireo androra ahafaty azy. Zay le Jesosy Kristy tokisantsika. Jesosy koa dia tahaka ny Job. Efa fantany ny anjo azy. Dia izy dia nirosona ankaminy. Zay mahatonga ny Jesosy rehefa natao batisa tamin'ny andron'ny Jaona mpanaovana batisa dia hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Ndika le izay sitrako io ile itokisako le ekeny foko. Izy no mahavita azy. Za midika le hoe sitrako ankasitrahan'Andriamanitra. Dia manasa antsika ry havana mba tsy hampalahelo an'Andriamanitra hoe mba hitokisina ianao amin'ny vola io. Hitokisina ianao amin'ny fitantanana, hitokisina ianao amin'ny vady aman-janaka ao, hitokisina ianao mamatoky ianao Andriamanitra hoe iny indray mbo tsy voanao iny.
marina fa samy manany fahalementsika fa misy anankiray roso telo mba zavatra mbo tsy mahalavo anao fa tsy hoe mianjera foana isaky ny zavatra mitranga mahatoky mason'Andriamanitra dia mahatoky hatramin'ny fahafatesana ry havana. Ny zavatra faharoa dia mahatoky mason'ny olona rehetra. Mason'Andriamanitra manko tsy hita maso, izy ihany ny tena ianina mahatoky, iny tsy hitiny. Fa le hitantsika maso ndray le resahana hoe mason'ny olona rehetra. Ny aingy Joba amin'ny andininy 4 zany oditra fefiny oditra. Izay rehetra nan'ny olona ataony fefiny ainy. Somary misy ohateny. Ny oditra dia tsy maintsy misy fefy. Tsy dia nahay cytologie na hafa ny fianarana selula ny olona taloha fa fantany fa io oditra io dia misy sosony. Ary marina zany tsika nianatra an'io dia misy ny epiderme sy ny sisa. Misy sosony zany hoe oditra fefiny tsy maintsy misy fefiny. Ohateny nataony Joba. Ka ny amin'ny olona koa dia tsy maintsy fefena ho Joba. Ny olona rehetra dia mamefy ny ainy mba tsy ho faty. Ka ny zavatra rehetra dia atakalo aina. Vola sa aina ozy le olona. Dia ninona atakalonao aina. Marary ianao, vidy fanafody. Mila misakafo tsara ianao satria le aina no arovana. Dia hoy Andriamanitra hoe azoko ny tianao resahana. Raha ny ainy ny kasianao zany dia andahanao io izy. Ndahana izy Andriamanitra. Dia namely Joba ny Satana hatranam-paladika hatranam-tampondoha. I mason'ny Satana zany Joba dia mahatoky. Ary ny aiky Satana. Petraka teo amin'ny lavenina izy manambara fanetretena zany lavenina zany teo amin'ny Jiosy. Fahatokiana zany mason'ny Satana tsy mivadika izy. Fa mbola nisy fakapanan'hiditra hafa tsy nampoizina. Ny andininy 7 dia nivadina. Maninona no mahatonga ny teny mafy be? Vakitsika ny andininy 7 sy ny 10. Ary nivady ny vatana, mbola mitana ny fahahoina ihany fa ianao, mahafoina ny manotranao dia ao faty. Fa hoy izy taminy, tahaka ny teny anankiray amin'ny vehivavy ny teninao. Moso ihany fa noraisitsika avy amin'Andriamanitra, fa tsy niratsy koa tamin'ny zava-rehetra izany dia tsy nisita tamin'olona jojo. Zao no mahafa miteniny vehivavy ary marina izy io. Zay matetika tsy azontsika rehefa mampianatra indraindray amin'ny ankizy tanora sekoly alahady tamin'ny andron'ny Joba tsy mbola nisy ny fampianarana mbo fitsanganany tena maty. Zay manko mahafa ny teny io. Ka ny atao hoe fiainana mandrakizay natao hoe niadana sambatra feny fiadanana tamin'ny Israely dia nanana taranaka dia manana rina. Satria zareo tsy mbola nietrehitra fitsanganany tena maty. Ka ny dikan'izany zany sans espoir zany Joba mility madama ty satria tsy mbola niain'ny fitsanganana maty nge izy. Hoy izy le ramatoa hoe ka tsy aloha miala amin'Andriamanitra satria sady ianao tsy manana taranaka intsony. Zay manko le izy. Maty daholo manko le zanany. No tsy harena, tsy fahasalamana. Efa tsy namany maty zany ianao. Miala amin'Andriamanitra izy fa tsy tafavoaka intsony ianao. Satria raha amin'ny androntsika zao manko azo eritreretra satria za raha maty dia mahazo ny lanitra. Mbola tsy zany le resaka eto. Tadio fa ny olona talohan'ny Joba tsy mbola nieritreretra fisanganany tena maty ka mafy be mihitsy tenin'ny madama ary marina hoe tsisy dika mitsony ny fiainana. Tsy manana an'izany mitsony ianao fa tsy zanaka, tsy harena, tsy fahasalamana. Inona ary tenenin'ny Joba hoe hitsangana ozy izy? Eto Joba mbola tsy nieritreretra an'izany. Any alolo any manko Joba amin'ny 7:20 any nieritreretra hoe mbola hitsangana maty hafa. Teo ndateraka an'io. Fa eto Joba tsy mahalala an'izany. Fa hoy izy Joba hoe tsy ny soa ihany le teny malaza fa fantatsika loatra. Ny soa ihany va niraisika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Ny ratsy koa avy amin'Andriamanitra. Ny ratsy koa fiadanana. Paradoxe zany dilemme. Ny ratsy koa fiadanana. Zavatra mifanohitra mihitsy tamin'ny toe-tsain'i Israely fa natao hoe fiadanana dia manana taranaka. Ny olona manana taranaka zany dia velona mandrakizay tamin'ny zareo. Abrahama, Isaka, Jakoba. Dia manana rena. Firy ny ondry ny tao. Eto zany izy hoe ny tsara rehetra avy amin'Andriamanitra. Zay ny teorian zareo. Hoy Joba namoaka vaovao ny ratsy koa avy amin'Andriamanitra. Manahirana zany.
zay le hoe i maso ny ankonana izy mbola mahatoky. Vady aman-jana koa rehetra minoa misitona mankatsy a, inao mankary, manahirana zany. Satria mety tsy hitovy hevitra aminao ny ankonanao, manahirana zany. Misy le rangahy anankiray zay fanano lahy na fanoro lahy, mpanao moraingy izy, ary tsy misy maresy azy ao tanàna. Fa ny mampime amin'izy io a, rehefa mamo izy ka mandrava balina, vadiny no antsona. Tsy ngolo le madama amin'ny sofon'izy de mody. Madamany ihany no antsona rehefa mikredy le ry de madama miteny tana mody, de mody izy. Tsisy mateny azy afa-tsy. Za mieriny vehivavy a. Fa eto i Joba mahajoro. Ary tamin'izany rehetra zany molo no izy tsy mba nanota mason'ny fiarahamonina koa satria mbola ho avy le namany telo lahy. Ary zay ilain'ny tompo amintsika hoe eo mason'ny fiarahamonina koa ve tsika mahatoky, eo mason'ny zao tontolo zao ve. Paul apôstôly amin'ny asina apôstôly 2:20 io a, izy mampianatra hoe nisy mpaminana teo hoe Agabo avy aminy. Nisy tomon'le Agabo ny fenkibon'ny Paul, fenkibon'jareo manko hoditra na lamba. Nalainy a, de nifatorany tamin'ny tenany. Agabo zany namato tenany tamin'le fenkibo. Anambara hevitra manko izy io izy hoe iranga ty raha miakatra ny Jerusalema ny tompony ty fenkibo ty ohatr' zao no naovan'ny olona azy. Ary ny jiosy havany ihany no amatotra azy. Natahotra daholo ny fiangonana, aza mandeha ro Lioka manko noratra apôstôly, asina apôstôly, aza mandeha reo izy Lioka zavatra efa fantatra zany. Zay manko ny ao. Andininy 12 hoe mbo jerentsika hoe amin'ny asana apôstôly 2:20. Andininy 12. Ary raha voaresasa tena lataka tamin'izay mba zay nonateo mba tsy hiakarany ny Jerosalema. Aza mandeha. Tenen'olo koa hoe na deputata aza mandeha ianao pastera fa tsy lasa amin'io ianao. Aza mandeha ianao dada, aza mandeha ianao ranabavy, aza mandeha ianao. Manahirana. Ahoana ny tenin'ny Paul apôstôly? Andininy 13. Fa Paul namanka hoe nahoana ianareo nitomany ka mampilokoloka fa vonona sy nafatotra ihany fa nifaty amin'ny Jerosalema koa aza mba ho voninahitry ny anaran'i Jesosy tompo. Tamin'ny androny marotonany ry havana nisy olona rano finoana de natanjaka be, fa le ranomasony ry anabaviny sy anadaminy ny tsy laitra ny tao. Fa raha ny fahafatesany tsy de natahoran'le olona fa ireto zany nanao an-dranomaso be teo. Ary zay navoan'ny Paul teto. De io Paul maninona nareo mitomany, vao nareo mitomany io zany hoe fakapanahy io e. Zay koa ny nanjoan'ny Petery. Petery ny nafanafo miteny hoe ianao Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao zao. De ny zanak'olona nge ho faty ho Jesosy. Aza miditra amin'izany ianao a, izy Petery indray avy eo. Mankanesa ho vokana ry Satana ho Jesosy. Ianao ndray nanakana amin'izany. Tratrana ny ngezana azy. Ka mila mahatoky koa tsika mason'ny fiarahamonina. Zay ry havana ny hafatra amintsika amin'izao farany amin'ny farany volana izao a. Kristiana matokatra amin'ny fahafatesana. Andriamanitra mihitsy ny manondro hoe raha amina io tokisako. Mba tsara zany a. Izy mihitsy mitena tokisako io. Io ankizy kely io tokisako io. Na kely taona ary io. Io ankizy io mianatra sekoly lahady io tanora io a. Io tokisako io amin'ny zavatra anankiray. Mba Andriamanitra mihitsy mitena zany amintsika. Mba hafalany Andriamanitra amin'izany amintsika. De tahaka izany koa. Mila mahatoky koa mason'ny olona. Sika ahoana ho Jesosy moa? Zay natoky tamin'ny kely izy ho tendreko ho mpanapaka ny be. Mason'ny fiarahamonina, mason'ny vady aman-janaka, mason'ny mpampiasa. Mila mahatoky tsika amin'ny zavatra rehetra. De ho an'Andriamanitra mandrakarivany ny voninahitra ho amintsika zay ny fahatokiana hatramin'ny fahafatesana izany. Amen. Tsy nahatateraka zany tenin'ny tompo zany tsika ry havana. Ary sahirana Andriamanitra mitady olona mahatoky.
ary tsika koa tsy natoky teo mason'ny olona rehetra nde isika ifona eo natrehana. Tompo amenandra sy mangayay zay, mafy sady mahafinaritra ny mahasoa ny teninao hoe tsy misy tahaka ny Joba tety ambonin'ny tany, mba teo tonga tahaka an'izany zay Tompo. Pentipentina nefa izay, menandra zay na ijoro, angamba tsy mbola nitondronao izay tamin'ny fiainanay mahatoky amin'ny zavatra, tsy fantatray izany. Kanefa kosa ny fantatray de mpanonta mahantra izahay. Mamindrafo aminay Tompo mamela ny ilokay. Mba omeo anay zany fahatokina izany, mba matoky, mba hotonononao koa zay olona matahotra an'Andriamanitra, manao ny marina sy mahitsy. Mamindrafo aminay Tompo, raha tsy natoky teo masonao izahay. Milaza koa ny teninao fa zay matoky hatramin'ny fahafatesana de matoky masony zao tontolo zao. Mason'ny Satana, mason'ny ankonana, mason'ny sakaiza, mason'ny fahavalo. Indrindra Tompo, lefalefa izahay. Natahotra ranomaso izay, natahotra fandrahonana izay, natahotra retina fahafatesana, mamindrafo aminay, mamela ny elokay. Betsaka koa ny fahotanany nina nataonay, misy ndray lavo tamin'ny fakapanahy izay. Fakapanahy mamely raha teon'ny Satana mandehandeha marina tahaka loina mierina mitady zera. Mivezivezy mizahazaha anay izy ka mamandrika anay. Tompo, afaho araka ny tenin'ny mpanao salamo teon'ny fanahinay, tapaka ny fandrika mba ho afaka ny vorona. Ko mamindrafo aminay Tompo, ny amin'ny ranon'i Jesosy Kristy irery aminy, zay velona omem-boninahitra miaraka aminao fanahy masina, le mpamonjy tsy mahasaraka anay, ny soleloko anay teo azy fijaliana. Fa Kristy no tena mahatoky eo aminao. Ko izany no angatanay fifonana eo anatrehan'i Kristy mba ho mahatoky zahay. Amen. Mira fa 700 amin'ny ny voalohany faharoa fahaefatra ho toy ny fifonana. Maria
ho antsika izay mibeboka marina tokory havana amin'ny sangana indray ny teny soamafaly fa mafa mifahotantsika ny tompo. Hoy ny apôstôly masina amintsika fa matoky ahana fahafatesana fiainana na anjely nareo fanapahana zavatra ankehitriny na zavatra ho avy ny any ambony ny any ambany na ina amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy ahasaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Matoky izay efa niantso anareo izy ihany no anefa izany. Ka noho izany ara-dia voavela sy voafafa-po ny fahotanareo noho ny amin'ny anaran'i Kristy Tompo kosa miamideran'ny Tompo ianareo. Sambatra ny izay vilanilo sy voasarana fahotana, sambatra ny olona izay tsy misy Jehovah ary tsy misy fitaka ny fanany. Amen. Ny hira faharoanjato ny andininy fahatelo fahaefatra fahadimy isaorantsika amin'ny Tompo. Bavaka isika aza mahatsiaro ny fahotanay Tompo satria efa narinao izany tahaka ny lavitry ny andrefana amin'ny tsinanana. Koa mahatoky izay Tompo fa tsy andao anay ianao amin'ny arerahanay, tsy andao anay ianao fa hanazava anay analanay amin'ny hevidratsy rehetra. Koa mahatoky izay ankehitriny fa mba ho isan'ny ho tondronao mahatoky ianao ary atoky mason'izao tontolo izao. Koa ankehitriny Tompo misaotra anao izay amin'izany famelan-keloka izany. Koa ankehitriny Tompo raha andeha lala marina izay makivaky ny herinandro indray, ao koa matoky hatramin'ny fahafatesana tokoa. Ka ianao Andriamanitra hitantana anay amin'izay rehetra mbola ataonay, amin'ny asanay, amin'ny fianarana, ao ny anala fanadinana entina mbavaka izany. Ianao Andriamanitra nome fahalavazavan-tsaina, saina tsy manadino, ary indrindrandrindra fanarahana ny fitsipika, ka andavorary ny zavatra rehetra ianao. Ny miasa meo fahavokarana, ao re very asa, ao re manana olana, no Andriamanitra hijery azy ireo. Ny tsy salama sitranonao, ary ny manamanjo ampiononinao Tompo, satria misy ny havanay trapahoriana, no Andriamanitra meny banga ampionona azy ireo. Mahatsiarova mandrakariva ny firenenay, mahatsiarova ny fiangonanay, mba matoky hatramin'ny fahafatesana ny fiangonanay. Ka ianao Andriamanitra ihany Kristy amina rehetra anay izay misy azy ireo. Tsaronay mbavaka manokana ireo izay amin'ny antany lavitra ny tanindrazany, no Andriamanitra ny raiky adiny izy ireo, karakara azy ireo ianao. Ataovy mahatoky koa izy ireo, fa no Andriamanitra amin'ny tena mahatoky ao anatin'izy ireo ny amin'ny Kristy. Ka ny fahasoavana amin'ny fahasoavana tafinao anay amin'izay rehetra mbola ho atao anay sy iainanay. Ny amin'ny anaran'i Kristy Tompo. Amen. Ho marika izany fanehoana ny fahatokiana ny Tompo izany dia ny fanekempinoana apôstôlika no tonontsika mianakavy manao hoe
ny Andriamanitra sy tsy tokana ho lanitra sy ny tany ary mino Jesosy Kristy izany ilay tokoa nataontsika izay mitovitovina lavo fanahy masina nateraka Maria Virtsiny nijaly nanapaka teo Pilato nomboana tamin'ny hazo fijaliana maty ka narevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny tamin'ny andro fahatelo nianatra ho any an-danitra mipetraka mifanandran'Andriamanitra sy toto avy any ny haviany tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiangonana ny olona masina ny fameran-keloka fitsangana tena ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Hipetraka ianareo fa ao anatin'izany kosa ngataka ny mpandray rehetra hitsangana sokafantsika ny Romanina toko 9. Romanina toko 9 ny 9:20 sy ny 7:20. Romanina toko 9 9:20 sy ny 7:20 vakitsika rehetra aminaran'ny Tompo. Fa toy izany koa ny fanahy mamonjy ny fanahintsika fa tsy fantatsika zay vavaka tokony ataontsika fa ny fanahy ny fo na ny fitaraina tsy azo tononona ary zay mandinika ny fo no malala ny hevitry ny fanahy satria Andriamanitra ny fonany ho amin'ny olona masina. Amen. Petraka ianareo. Resaka vavaka, ny fanahy zany miara-mivavaka amintsika. Misy fotoana zany mivavaka tsy haitsika indrindra fa rehefa tratry ny olana tsika rehefa tratran'izay tsy mahatonona vavaka akory ianao fa sainga mivavaha. Io renaizina an-danitra hoe vereny rehefa tsisy vavaka voatonona ary indraindray renaizina an-danitra hoe tsy tody hatramin'ny farany. Izy karazana vavaka be dehibe zany atao soloa hira vakio ny salamo ho azavaiko ny antony aveo hoe rehefa tsy tafavavaka ianao tahaka amitonom-bavaka mamaky salamo, maky baiboly, maky vavaka efa misy anaty baiboly ao azonao tao ny mandoalika, azonao tao mipetraka fotsiny eo dia mangina satria misy fotoana tsy afahanao manomtonom-bavaka zany. Fa ny tsy azo atao kosa dia ny tsy mivavaka. Zay mahatonga ny Paul mampianatra hoe ny fanahy mamonjy ny fahalementsika. Fa hivavaka ataontsika na tsara rafitra be ary mbola hitsy ny fanahy masiny miakatra aminy ka aza matahatra mivavaka ianao na teny ray fotsiny. Zay nge mahatonga ny rahavavintsika katolika manao le sariny azo fijaliana izy dia efa vavaka zay. Vavaka io ka. Fa ny fanahy masina zany malala midikany hoe mitondra mankany inona n'ilain'ny olona ty. Fa ny tsy mivavaka ny tsy mety. Fa manana fomba maro azoana mivavaka isika. Afaka mankao amin'ny trano fidiovana dia mijoro dia mitsangana zay miteny fa eno ohatra an'izao fa vavaka zany. Fa ny fanahy masina zany izy zany ny translator, izy zany mandika an'ilay vavaka izao n'ilain'ny olo io Andriamanitra. Zay mahafa ny fanahy masina. Izy malala ny fonao izy izao n'ilain'ny olo io. Ka indraindray tsika zany ary zay koa midikany tsy azoantsika hoe tsy valim-bavaka. Dia i fanahy masina ke zany mamadika ilay vavaka tsika. Zay mahatonga anao hoe moto nangatanao bisikleta no azo. Fanahy masina tsy mety amin'ilay le moto bisikleta mena azy. Fanahy masina zany mbola manitsy an'ireny vavaka ataontsika reny fa tsy hoe tsy mivaly izy reny. Fa fanahy masina zany malala ny teny ilaitsika, malala ny fotsika. Izy zany no manome hoe ity no ilainy. Miampianatra ianao mangataka hoe mba ame fahaizana fanahy masina mety teny hoe fitadidiana ny tena ilainy io. Ao no mahavoa azy fa ny anjaranao kosa dia mivavaka amin'ny endriny maro samihafa, tsy voatery tonom-bavaka lavabe kory. Fa ny fanahy masina zany izy zany ny tena mitondra le vavaka mankany. Dia izy malala hoe izao no ilainy olona io. Dia izay zany hoe mahazo matoky ny fanahy masinantsika fa izy no mitondra ny vavakantsika mankany. Vavakantsika. Misaotra anao zay Tompo satria fanahy masina nanositra anay ho mpanevana samy Tompo. Zany fanahy masina zany mitondra ny vavakay. Tsy fantatray tokoa ny vavaka tokony ataonay. Indraindray ara zay tsy mavita mivavaka ho an'ny firenena, fiangonana, sahira-tsaina zay. Vavaka ho an'ny fahavalo zany dia manahirana. Ny tenanay tsy vitanay mivavaka indraindray rehefa tratran'ny olana. Ianao fanahy masina ny manampy anay mivavaka. Misaotra anao zay fanahy masina. Ko mianta aminao zay tahiny mpanefana samy Tompo rehetra naizay misy azy mba tokony herin'ny vavaka iarahana aminao fanahy masina. Ko ampianaro mivavaka zay Tompo
miaraka amin'ny fanahy masina. Amen. Misaotra ny tompontsika ry havana ny fahatateraha amin'ny fanompo mifavahana ny azo adinoana ny rojom-bavakantsika ny amin'ny 8 ka hatramin'ny 7, ny maraina amin'ny 5 ka hatramin'ny 9. Mila mifampitona-bavaka hatranytsika mifanome vaovao araka ny voalaza teo fa Satana raha miasa mandehandeha, tsika koa dia tsy tokony ho tara amin'ny zavatra rehetra mahazanaka Andriamanitra antsika dia mifandray mandrakariva itsika. Misaorana ny teknisiana mantolo no mipitany sary sy ny feo. Amarina izao fotoana izao tsika hitsangana amin'ny hira voalahatra 970 andininy voalohany sy ny faharoa alohan'ny tsodrano, ny andininy fahatelo aorian'ny tsodrano. Tanteran'Andriamanitra aminao zao tsodrano zao. Ianao zay matokana Andriamanitra kosa androso ery, elatra ny akaranao tahaka ny any voromahery, hiazakazaka ianao nefa tsy ho reraka, andeha ianao nefa tsy ho sasatra. Ka Andriamanitra hiaro ny fanahynao, hiaro ny ainareo, ihany ny tenanareo izy tanteraka tsy hanantsina ny fiavian'i Kristy Tompo ianao. Ka ho tahina ianao raha miditra, ho tahina raha mivoaka amin'ny tokantranonao. Amen. Petraka hivavaka mangina isika. Fa tsy misy olona ety ambony tany tahaka ny Joba, olo marina sady mahitsy izy sady matahotra Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.